Karatra tatoato fa Mitombo isa ireo manangana sekoly ny fenitra amin'ny fananganana ny sekoly nefa dia maro ireo azo atao hoe tsy maharaka izany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoan'izao nefa dia misy ny fepetra tsy maintsy arahana raha toka hanangana sekoly iray ny tompon'andraikitra ity tato-baovao ity no mirakitra izay fanadihadiana izay. Tsy maintsy mandalo dingana maro ny olona iray vao afaka manangana sekoly satria tsy maintsy misy ny fanomezan-dalana manokana ny amin'izany. Ankehitriny nefa dia betsaka ireo sekoly ny tsy manara-penitra ary misy amin'izy ireny mihitsy no amin'ny toerana tsy zarizary no hananganana azy. Anisan'ny fepetra voalohany izay takinina ny amin'izany indrindra ny eo amin'ny fanajana ny fahasalamana, izany hoe ahitana toeram-pivoahana ary koa toerana tsy mihiboka. Farafahakeliny iray faingoenina metatra tora-droa ny elanelana misy eo amin'ny samy mpianatra. Misy arak'izany ny fepetra izay ampiarina amin'ireo sekoly izay tsy manara-penitra eto amintsika. Ka raha hita ka tsy manara-dalàna zany ny sekoly anankiray hita fa misokatra dia ny fepetra raisiny zany dia voalohany aloha tsy maintsy mandray karazana mijery zay hoe raha hita fa tsy mitombina ilay izy misy sanction administrative tsy maintsy atao sanction administrative dia jerena ny autorisation d'ouverture dia azo retirena mihitsy zany ny autorisation d'ouverture raha hita ka fa tsy manaraka lalàna araka tokony izy provisoirement aloha zay zavatra zay fa dia tsy maintsy resana aminy izy dia anjarany zany manamboatra ny zavatra tokony amboariny araka ny fepetra tokony fanarahana. Dia ty afara moa zany raha mbola tsy vita zay zavatra zay mety afara ny retrait définitive ny autorisation d'ouverture mihitsy zany ny sekoly dia tsy azo afaka isokatra tsony zany ilay sekoly. Araka ny tatitra ny avy ao amin'ny ofisy nasionaly misahana ny fampianarana tsy miankina moa dia nahatratra 7-10 ny isan'ireo sekoly vao nisokatra ny taona 2014 ary ny tombo avy roeny izany ny taona 2012 izay tafiakatra hatramin'ny 13 amin'izao. Anisan'ny olan'ny ofisy amin'izao fotoan'izao tsy fahampiana ara-pitaovana entina nataterana ny fitsirihana ifotony mahakasika ireo sekoly tsy manara-penitra.